eto izy androany ny anarany dia antsoina hoe Jehova Shama, Andriamanitra manatrika eto, Andriamanitra eto izy androany. Misaotra raha io tsara fa manakolazaina aminay indray ianao ankehitriny mangetaetanao ny fomam-panahy tena ndray zavatra avy aminao ary tena mila anao dia tahaka izany koa ny rehetra manatrika eto raha fantatra fa toy izany no etaeta ao anatin'ny tsirairay tena mangetaeta ny tenenanao manokana noho izany dia ampahiraky ny masom-panahinay Jehova ho mitenena ianao fanamasina ho sombavanao fotsiny fa ianao no ampahery ny tsirairay ary ampafantatra ny tsirairay ny sitraponao anafaka sy amonjy ary anasitrana sy anarina anangana. Haleluya. Misaotra ny Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Haleluya. Martin'Andriamanitra iray ary isika atao amin'ny Romanina no vakiko toko 5:7-10 ny zavatra zaraiko androany izay ho tsarovanao amin'ny androm-piainanao rehetra ny izao teny izao dia ny hoe noariny ianao mba hanjaka ary dia novonjeny koa mba hanjaka. Averitsika avy hatrany melohan'ny amakitsika ten'Andriamanitra izay hoe noariny mba hanjaka ary novonjeny koa mba hanjaka. Amen. Dia vakitsika ny ten'Andriamanitra milaza izany mba tsy holazainareo hoe namory ny pastera ery Romanina toko 5:7-10 dia izao no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa raha fahadisoan'ny olona anankiray Adama zany no nanjakany fahafatesany noho ny nataony Adama izay anankiray fotsiny nanota maika izay mahazo ny habe fahasoavana sy ny fanomezany fahamarinana no anjaka amin'izao fiainana izao noho ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Haleluya. Avery vakina ilay tenin'Andriamanitra hoe raha ny fahadisoan'ny Adama olona anankiray nanota tany ambolohany tany ambolohany efa tany amin'ny fitotoana arivo lasa tany no nanjakany fahafatesana noho ny nataony Adama tsy maika avery havana maika izay mahazo ny habeny fahasoavana sy ny fanomezany fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana. Tsy hoe anjaka any amin'ny fiainana mandrakizay fa anjaka amin'ny fiainana. Haleluya. Anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony Jesosy Kristy. Ho fantatrareo ny marina hoy Jesosy tamin'ireo jiosy izay nino azy ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Ho fantatrareo ny marina hoy Jesosy ary ny marina no anafaka anareo. Ny anisany mampijaly sy mahafadiran'ovana ny fiainan'olona maro dia maro eny fanadian'ny kristiana aza dia tsy midevoly foana akory. Izao fiangonana izao dia fiangonana tena mino ny fanafana sy ny delivrance vokatry ny fandroana ny devoly ary tena mampirisika sy mampahery anao hoe raha mbola misy zavatra mangejangeza sy mamatotra anao ary zavatra mampiororo anao sy mampitahotra anao tsy mety mandao anao ary misy zavatra tena mampifadiditra anao sy mampijaly anao tena hoe gejainy zany anao nefa fapito efa nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy dia tena mampahery anao manokana hoe ndrao dia devoly zany ary sao dia fa naratsika mila fanafana ianao ny fiangonana refi fransa dia mpanao delivrance ho an'izay olona mila fanafana. Haleluya. Zavatra anankiray anefa izay tiako ambara androany dia ny hoe ankoatra ny devoly izay mety mahafadiran'ovana ny fiainan'ny olona dia misy koa zavatra izay mampijaly sy mahafadiran'ovana ny fiainan'ny olona rehefa misy eo amin'ny fiainany izany dia araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ny tsy fahafantarany ny marina vokatry ny tsy fahalalana vokatry ny tsy fahafantarany ny fahamarinana dia vokatry izany
dia anisany ihany koa mahatonga olona be diabe na dia efa nandray an'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanan'olotra ny fiainany ho an'i Jesosy aza dia anisany iaho averiko indray mandeha hoe mahatonga olona betsaka mbola ao anatin'ny fijaliana sy ny fahoriana ny sainy sy ny folo sy fanany na dia efa kristianina sy mpino azy dia androany ty tenin'Andriamanitra anankiray ity fahamarinana iray samy tena hoe fahamarinana iray fahamarinana tokony ho fantatro ary fahamarinana raisiko androany dia olona tenin'Andriamanitra hoe raha ny fahadisoan'ny olona anankiray na tonga fahafatesana na tonga oziny na tonga fahadiran'ovana na tonga fahantrana na tonga aretina na tonga tahotra na tonga zavatra maro samihafa fankalana na tonga zavatra maro adila na tonga fijaliana sy fahoriana maro samihafa dia tia amboniny tany raha lehilahy iray nanota na tonga izany rehetrarehetra izany tsy mainka variavana zay manatrika eto hoy tenin'Andriamanitra fa tsy hoy iza hoy tenin'Andriamanitra hoe tsy mainka va ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy no atonga olona ihany koa maro dia maro anjaka vokatra izany fahasoavana sy fahatsarana ao amin'izany Jesosy Kristy izany mahatonga laza hatrany am-boalohany hoe zavatra ho zaraiko aminao androany zay tena fohy dia fohy ny fotoana fa dia na dia fohy ara dia ho raisinao ane zavatra zay ambarako zaraiko eto hoe no arinao anjaka ianao riavana ary no vongena anjaka ianao riavana ao amin'ny Genesis toko faharoa dia ny andininy valo amby roapolo dia hoy Andriamanitra fony izy vao nahary anao mihitsy fony izy vao nahary antsika zany hoe programan'Andriamanitra aty ny fony mbola vao naminavina izy hoe ampisy amin'ny Thieria ampisy amin'ny Patrika ampisy amin'ny Voirina ampisy amin'ny Mamia créeko ranona ataoko misy tonga eny ambonin'ny tany izy amin'ny taona 1924 fony Andriamanitra mbola namisavisa toy izany dia izany ny tao am-pony sy ny tao an-tsainy ataoko manjaka izy mpanjaka izy anjaka ianao izany no ariny anao izany inonao ve le izy inotsika ve zany no ariny anjaka ianao no ariny anjaka amin'izay no ariny tanany rehetra halleluja no ariny anjaka amin'ny zavatsoa no ariny anjaka amin'ny zavatra tsara rehetra zay no ariny anjaka dia hoy Davida ao amin'ny Salamo fahavalo rehefa nanatona an'Andriamanitra sy nanolotra ny fiainany anaraka an'Andriamanitra sy niara-nandeha tamin'Andriamanitra Davida dia hoy Davida zay tiako be fanambarana ary mino aho fa raha toa Andriamanitra ka miteny ray andro hoe nahita olona araka ny foko hoy Andriamanitra olona araka ny foko selon mon cœur tsika rehetra ny teny hoe olona araka ny fony olona araka ny fony Andriamanitra dia niteny Andriamanitra indray andro hoe cette fois-ci moi j'ai trouvé un jeune homme un homme selon mon cœur dia ny anisany inoko fatratra na tonga n'Andriamanitra nivakivava hoe vraiment cette fois-ci j'ai trouvé j'ai rencontré j'ai trouvé j'ai cherché j'ai trouvé une personne un homme araka ny foko i Davida no anarany dia ny anisany zavatra hitanao inomy Davida sy ekeny eo amin'ny fiainany any dia hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe iza moa ahy Andriamanitra no mba hatsiarovanao ahy sy hamanginao ahy andininy fahaenatra dia hoy azafady raha tsy zay le izy fa rehefa avy eo teneniko fa enoy fa lazaiko na dia tsy voasoratra etsy azy iza moa ny olona hoy Davida no hatsiarovanao azy ary iza moa ny olona no hamanginao azy dia hoy Davida hoe efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy sady nosatoanao voninahitra sy fiandrianana ary napanjakainao amin'ny asany tananao rehetra ary ny zavatra rehetra dia nampanikenao eo ambany tongony halleluja azonareo ve mbola olona tsy nateraka indray Davida tamin'izany andro tsy nisy ny
antsoina hoe fahaterahana indray tamin'izany andro zany, tsy misy ny antsoina hoe olona nateraka indray nateraka ny rano sy ny fanahy tamin'izany andro zany. Azonareo hoe fahasamihafany zavatra tiako ake hoe fiainanao ankehitriny sy ny fiainan'i Davida tamin'izany andro zany. Olona mbola teo ambanin'ny lalàn'ny testamenta taloha Davida fa tsy nanana ny fahasoavana tahaka ny fahasoavana nanantsika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa Davida teo natrehan'ny fiainany manokana dia nafantatra sy nalala sy nanaiky hatrany amin'ny tiako tenenina hoe tsy nahay maintiny. Mety amintsika ve? Azonareo hoe tiako tenena ny selulna ny Davida rehetra farany kely indrindra tany aminy ary hatramin'ny farany lehibe indrindra teo amin'ny tenany dia miara-nanaiky daholo hoe iza mo anatsarovan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ambany kely no Andriamanitra. Halleluja. Dia nosatroany fiandrianana sy voninahitra. Tsy amin'ny mahampanjaka azy no mahatonga azy niteny sy nilaza izany fa maolona azy. Averiko indray mandeha. Tsy amin'ny mahampanjaka ny Davida no nanononany sy nilazany izany fa hoy izy hoe amin'ny maolona ahy iza mo any mba mandrin'Andriamanitra. Izany natonga n'Andriamanitra namangy anao dia nampafantatra anao ny lalam-pamonjena. C'était son devoir parce qu'il t'a créé, il nous a créé. Halleluja. Mba hanjaka dia hoy izy hoe satria no nataon'ilay anankiray dia verylay fiandrianana sy ilay voninahitra tao amin'ny saedena izay nomaniko sy namboariko ho an'ny zanak'olombelona izay nohariko mba hanjaka dia nanome an'i Jesosy Kristy izy amerenana indray ilay toerantsika mampanjaka antsika ho amin'izany toerana mampanjakanao izany dia nomeny Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe koa tsy mainka ava noho ny anankiray dia Jesosy Kristy izay rehetra manaiky sy mandray izany fahasoavana ao amin'ny Jesosy izany no anjaka indray ankehitriny. Amena. Toloniko amin'ny fiainanao andray, ny sandrata ny fiainanao, ny ambiazanao, ny atonganao tena hisangatra satria izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anao. Amena. Misy dysfonctionnement ny fiainan'ny olona pinsy kristianina mieritreritra hoe ny fisandratana sy ny fahombiazana sy ny fitombon'ny arena sy ny fisandratany fiainana dia tsy fanetretera. Misy dysfonctionnement ato satria raha ny tenin'Andriamanitra tsotra zay zaraiko tao anatin'ny 10 minitra zay fotsiny dia tsy misy mihitsy manohitra nisandratany fiainanao. Halleluja. Nisandratanao avy dia avy. Samy tena avy dia avy. Avy dia avy. Tsy illusion zany fa tena avy dia avy. Amena. Antonoko zany ho an'ny fiainanao satria zany no marina anafaka anao amin'ny toe-tsaina mahantra, anafaka anao amin'ny toe-tsaina tsy mahomby, anafaka anao amin'ny toe-tsaina malaina, anafaka anao amin'ny toe-tsaina kamo, anafaka anao amin'ny toe-tsaina izay tsy mamokatra. Averiko ny mandeha ny tenin'Andriamanitra hoe nohariny ianao mba hanjaka. Marina izany. Nohariny ianao mpanjaka, nohariny ianao hanjaka miasa ny tanany ary ny fanekenao izany dia izany no sitrapon'Andriamanitra atateraka ny fahatongavany izany eo amin'ny fiainanao satria izao sy ianao raha nandray ny famonjena sy nanaiky an'i Jesosy Kristy tsy hoe akory ho any an-danitra fotsiny. Ny famonjena ravana ce n'est pas un échappatoire. Ny famonjena dia tsy hoe akory fandosiram-pahoriana fotsiny. Ny famonjena tsy hoe akory ansirana amin'ny fahantrana fotsiny. Ny famonjena tsy hoe akory asitrana amin'ny aretina fotsiny. Fandroany dia tiako fantatra ho ary tiako tafalatsaka amponao raha mivoaka ny varavaran'io ianao dia mivoaka miaraka amin'ny lohanao miakatra tsara mihitsy ianao hoe mpanjaka noharina anjaka miasa ny tanany, anjaka amin'ny rehetra noharina, anjaka amin'ny volamena sy ny volafotsy, anjaka amin'ny zava-tsoa rehetra, anjaka amin'ny fahasalamana sy amin'ny heritanjaka, anjaka amin'ny fahendrena sy ny faranita-tsaina, anjaka. Amena. Izany no sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Halleluja.
aza ho kristiana intsony zany ianao a kristianina miady mafy foana mpanota isan'andro mpanota mibebake mpanota mibebake mpanota mibebake mpanota mibebake rianana zay manatrika eto Genesis toko faefatra teny amin'ny fahafito dia zao ny voasoratra hoe ianao ny tokony hanapaka ny ota anjaka anjaka fa tsy ho andevoziny tsy ho voafatony tsy ho hitsahany tsy ho hitsinjahany eo ambony lohanao ianao no natao hanapaka azy ny tenin'Andriamanitra raha tsara toetra ianao mo tsy miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka ao ambaravarana mito ary ianao kendran'ny faniriny kanefa ianao no aninona ny tokony aninona ianao tokony aninona alao tsika tefakefaka mafy be halleluja halleluja anapaka iza anapaka inona anapaka nindra anapaka niza anapaka ny devoly anapaka ny devoly nge créature nazava ve créature tsy créateur créature anapaka zay rehetra no arin'Andriamanitra isan'izany ny devoly dia zany mahatonga an'Andriamanitra antena tamin'ny andro ny testamenta taloha sahady dia niteny Andriamanitra hoe enao no anapaka azy 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 mbola fony tamin'ny andro ny testamenta taloha maika fa ankehitriny ry havana amaky isika ankehitriny ny amin'ny zavatra voasoratra mikasika ny amiko sy ny aminao ny amin'ny ankehitriny sady amaranantsika azy vo mara-parana zany sady vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Efesianina toko faharoa dia ny andinin'ny fahaenina dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe afantaranao hoe izy ianao zay ny dikany a Efesianina toko faharoa dia ny andinin'ny fahaenina dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary niara-natsangana isika ka niaraka napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy halleluja niara-natsangana tamin'ny andro fahatelo Maria Magdalena zany rehefa nakany am-pasana midodododo noho ny fitiavana any Jesosy tiako be le teny monsieur Patrick atao nakaizy monsieur Patrick nafinaritra ny zavatra lazainy hoe ny tompo dia manontany sy mamantatra ary tia hita sy tia fantatra andro manala isan'andro isan'ora isa-tsegondra hoe tia azy ve ianao tia azy ve ianao moa tiava ianao moa tiava ianao ho Jesosy naveriny ny telo zany tamin'ny Petera maninona tsy indray mandeha dia ampy tsia fa tia ny antitra anterina mafy tia ny aseho tena asany atsehony amin'ny avo dia have tena marina ve ny fitiavanao a tena tiava ianao dia tena mitady mihitsy anao hitia azy Andriamanitra tena mitady fitia aminao dia zao tena Andriamanitra zao anisany anetsika ny tenanao ray manontolo hitia an'Andriamanitra tanteraka amen satria zay ny antony fisinao eto androany zay ny antony mbola tsy hodinao any an-danitra ary zay ny antony nahatonga anao tsy hoe kory hoe voanilo voapino dia tonga dia niditra ny lany ary ny tena marina tsy izany koa ny programa an'Andriamanitra hoe ny famonjena nataoko amin'ny alalan'i Jesosy dia tonga an'izy rehetra ho tonga aty an-danitra aty tsy dia tena izany ny programa an'Andriamanitra nanome an Jesosy sy nahatonga antsika rehetra nanolotra ny fiainantsika ho an Jesosy sy nahatonga antsika nanatona an'Andriamanitra tsy dia tena izany ny tena votoanton'ny famonjena fa ny hatonga anao anjaka amin'ny fiainana amen raha ohatra ka hoe lamitra fotsiny ohatr'izay dia fanody izy monsieur Ramampy azonareo ve nidikany marina zany raha no azo plasy any an-danitra fotsiny dia zay mihitsy hoe vovovony zay tokony nody fa tia ny anjaka anao amin'izao fiainanao zao fiainanao sisa zao mihitsy tena teny hoe moi je vais régner sa mihitsy tena aiza le gazety mafinaritra be ny ato aminy réussir à vaincre, à prospérer, régner, c'est possible. Alors les ravavy nanao an'ity nasiko an'ity sary n'ity atao mitsangana amin'izay tsy maintsy manjaka avy hatrany mitsangana anao ravavy ny sarinao anjaka halleluja fa isika rehetra mihitsy ny toy ny tena marina samy ny tena anjaka tena anjaka amin'izay
ahoana zany no tapahany faniriana fa zany tokony anapakazy hoe azotsika ve lefipetrana ahoana izy namitsapitsaka ao ambaravarana ahoana izy namitsapitsaka amin'ny fiainako ahoana izy namitsapitsaka amin'ny finansako ahoana izy namitsapitsaka amin'ny arabolako ahoana izy namitsapitsaka amin'ny fahasalamako ahoana izy no amitsaka eo ambaravarana tokoa na ambaravarany tranoko nefa zany tokony anapakazy zany enenao ataonao manitra ny androm-piainanao sisa hiteny amin'ny an'izany amen averiko ny zavatra nylazaiko dia iny Maria Magdalena tian'i Jesosy tonga teo ambony varavara riavana zay manandrika eto amin'ny toerana ty inona zavanitranga nikodiny varavara-pasana tsy misy tsony foana ny fasana halleluja foana ny fasana nitomany Marie-Mandriamanitra vraiment c'est pas possible mais qu'est-ce qui s'est passé qui a pris le corps de mon maître de Rabbi Olamazikalamalama iza nangala riavana zay manarika eto amin'ny toerana ty tsy tao am-pasana intsony Jesosy aritsao intsony aritsio ao mandrak'izay intsony velona nitsangana tamaty halleluja ty atanana ao azy halleluja halleluja velona manatrika eto ianao Jesosy eto ianao Jesosy halleluja dia zany eny etoy eny Efesiana toko 2 teny 5:1 tamin'ny andro fahatelo andro voalohany tamin'ny herinandro raha nakany am-pasana nijery ny fasana ny mpianatra foana ny fasana dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'izany fotoana izany indrindra efa natsangana ny fiainanao riavana efa natsangana ianao io natsangana dia hitanareo amin'izay le lazay koa dysfonctionnement rehefa tonga eo anatren'Andriamanitra zany tsika isan'andro mitanao fantatra reny famindramponao mitanao fantatra reny famindrampo dia ozy Andriamanitra qu'est-ce qui t'arrive là t'es bien ou pas c'est quoi cette histoire de pleurnicheur là mais moi je te dis d'aller arriver point barre qu'est-ce que tu passes ton temps là pour moi tu es en train de pleurnicher sans arrêt mais dysfonctionnement azontsika amin'izay ve le izy va et règne amen règne dans la vie règne dans ta vie là où tu vas tu es une princesse tu es une reine alléluia alléluia règne va et règne zay dia tsy misy tsony dysfonctionnement amen niara-natsangana tamin'ny andro fahatelo alléluia mon Dieu je t'aime niara-natsangana tamin'ny andro fahatelo alléluia ary niara-natsangana isika dia niara-napitra miany amin'ny danitra halentetanana masika amen 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 dia niara-napetra azonareo amin'izay dikale hoe qu'est-ce que cette histoire de pleurnicheur là et seulement c'est les fessées que tu n'as pas eu jusqu'aujourd'hui azonareo amin'izay le fipetrany vraiment c'est ça c'est quoi cette histoire niara-napetra ny any an-danitra ny fiainako zao sy anao niara-napetra ny any an-danitra zay mahatonga anao afaka anapaka tsy mila mivavaka tsony ataovy manapaka tsia efa nataony ianao anapaka anapaka ianao natao anapaka azy ianao natao anapaka azy tononoko ny fisandratan'ny fiainanao izao fiainanao sisa izao mandehandeha eto amin'ny type de France ty ianao olona mpanjaka
Tsy manirina natao rasmiginy karaha manao tsisy olana zany tany sao amboary moi je suis créé et je suis sauvé pour régner sur les euros, pour régner sur les dollars, pour régner sur l'arial, pour régner, mais quoi? Ne me dis pas que j'invente là. J'invente rien. Allez, faut bien entendre un ça m'intéresse comme ça. Mais ça ne t'en fait pas. Ça m'intéresse. Mais ça ne t'en fait pas. 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 Valku. Ça ne t'en fait pas. Halleluja. Niarana femmina nendantao am Kristy fiainanao io. Halleluja. Nansanga mitadidio le tantara kely nataoko Marie Magdalena. De tadive le troisième jour, moi aussi j'étais ressuscité. Moi aussi j'étais ressuscité. Le troisième jour et maintenant ma vie est vraiment en Christ. Ah, ni tanana kavanan'Andriamanitra. Ça fait ni royaume rehetra, ny royauté, ny domination rehetra, ny fanapahana rehetra, ny hery rehetra, ny fahefana, ny anarana rehetra dia ambany tongotra anao. Samy miteny ambany tongotra dia hitako sa ohatran'izao daholo. Halleluja. Ambany tongotra. Sotra raiky. Toloniko. Ny olana ohatran'izay nampivadibadika anao mivahy. Tena ahitanao mangirana. Ahitanao mangirana. Ahitanao vaolana. Ahitanao ny fahasalamana, ahitanao fagagana raboty, ahitanao asy, ahazahoanao vaovao mikasika ny amin'ny taratasinao. Ninona fipetraky ny vaovao, tonoiny fotsiny, azoko izay rehetra tokony ho azy, voafaritra ho anjara. Voafaritra ho anjara dia mitany mahafinaritra hoe, voafaritra ho anjara dia mitany mahafinaritra. Salamo fahenina ambin'ny folo, dia ny andininy fahenina, dia raha antsika rehetra mamaky amaranana ny tenin'Andriamanitra. Ny voafaritra ho anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara aho. Amen. Alefantsika rehetra. Ny voafaritra ho anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara aho. Farany be mbola tsy tiako fararana fa maranaka azy la renjika dia atao hoe lova. Ny lova dia zavatra tsy misasarana. Mazava sotra n'Andriamanitra manandova tsara amarina tena. Sotra Jehova ny ampeninao marina izany inoko amin'ny foko manontolo raisiko ana zany ana antenako aty tenako ty zany tenin'Andriamanitra zany misotra raky tsara lehibe loatra ny fitiavanao tsisy tahakanao mino zay lazainao ary mino zany ho an'izao tsirairay avy manatrika eto zao aho an'izao fiangonanao ray manontolo zao olona novidinao tamin'ny ranao izahay. Halleluja Jesosy. Misotra Jesosy malalako, misotra fanamasina tsara, misotra Jehova raiky mampitoetra anteny zany ao amin'ny tsirairay ianao. Halleluja. Amen. Afaka mipetraka isika. Halleluja.